Dia ankafaliana indray ny ara-pananareo mpanaraka ny PCRGL amin'ity zoma hariva ity. Toy ny mahazatra moa dia ny andro zoma dia nataontsika mahaliana ny fanontaniana ny question réponse avy aminareo, mahaliana ny fanontaniana avy aminareo mpanaraka ny pejy na mouvement pasteur na catéchisme d'adulte. Dia amin'ity androany ity dia mahaliana ny fanontaniana avy aminareo no ataontsika androany dia araka ny toromarika izay efa natao moa dia mandritry ny live dia afaka mametraka fanontaniana ianareo, ny fanontaniana mivantana tsy mivoaka amin'ilay sujet izay horesantsika. Ka raha ohatra ka hoe tapitra ilay fanontaniana voalohany nefa ny tsy misy fanontaniana apetraka dia tonga dia miditra amin'ny fanontaniana manaraka avy hatranintsika. Fanontaniana voalohany arany salama tompoko, mpanaraka anareo fanontaniana roa no apetrako. Constat, lasa manana réflexe mitady pasteur ny olona didako raha vao misy donam-piainana. Hatraiza limite ny tenin'ilay pasteur, directive ve iny ary manana caractère divin, inviolable zany ve? Aiza ny toeran'ny libre arbitre amin'ilay olona manana vesatra manoloana an'ilay heverina fa sentence avoakan'ny pasteur. Atao hoe laza rehefa manao live, rehefa milaza zany ty efa mitandrina ty. Merci beaucoup. Any laza. Manahirankirana ilay fanontaniana satria somary basy aty fitiavana aty aminay pasteur ihany zany hoe raha ferina zany ny fanontaniany laza dia hoe hatraiza no anekena ny teninareo pasteur manoloana an'izany zavatra zany. Hoe hatraiza ny limite ny hanekena ny tenin'ny pasteur surtout amin'ilay contexte voana rahantsika nanaraka teto amin'ny Facebook. Manana caractère divin ve ozy izy, tsy azo ivalozana ve sy ny sisa. Zao hamalina ny laza dia tsara angamba ny aloha faritana antsika inona moa ny dikan'ilay hoe pasteur. Ny hoe pasteur ara-voambolana na sur le plan sémantique dia amin'ny teny vahiny izy, amin'ny teny gasy dia hoe mpiandrondry. Zay ny dikany hoe pasteur, mpiandrondry. Tsy hoe mpitondra fiangonana
iny efa interprétation fa manambara fonction principale de hoe berger d'une communauté zay zany. Ary io titre hoe berger io dia miankina am'ilay mpiandro tsara, le bon berger. Za zany matoa berger, pasteur égale berger, satria ny titrako maha berger dia miankin-doha am'ilay bon berger, lay mpiandro tsara. Raha ihany zany no tena mpiandro tsara tonga lafatra dia Jesosy, izy le tena mpiandrondry. Ka ny mpiandrondry, ny mpiandro tsara, manaona ny qualité ny mpiandro tsara hoy Jesosy. Ny mpiandro tsara de manolotra ny ainy amonjy ny ondriny, tsy mitovy amin'ny pikarama. Ny pikarama izy rehefa tonga ny ambody dia mandositra izy satria tsy azy ireo ondry ireo, fa pikarama izy. Fa ny mpiandro tsara dia manolotra ny ainy amonjy ny ondriny. Raha itoizana ny fanazavan'i Jesosy any amin'ny filazantsarany Jaona dia Jesosy milaza ny tena no mpiandro tsara na berger dia izy ozy izy manome hanina araky ny fotoany ny mpiandrondry, manome hanina ara-potoana sy miandry azy. Anankiroa ny fonction ny berger araky ny famaritana nomeny Jesosy, mamahana ny ondry ary miandro ny ondry, samy hafa reo. Misy zany mpiandry ondrin'Andriamanitra izay mety mamahana izy fa tsy miandry ny ondry, na koa izy mety havanana kokoa izy any amin'ny fiandrasan'ondry fa any amin'ny famahanana n'ondry izy latsaka. Donc zany ny vrai berger na ny tena mpitandrina dia mamahana ny ondry amin'ny sakafo tsy misy kilema, sakafo tena izy, ary miandry ny ondry ao aorianan'izany famahanana azy zany. Famaritana nomeny Jesosy io fa tsy zany milaza azy. Ary reo tasy, reo asa anankiroa tsy mahay misaraka amin'ny asan'ny berger. Un berger d'une communauté, mpitandrina, pasteur, dia ireo aloha ny ankoatrizay dia zandrin-draha raha daholo. Ny hoe andeha hivory any amin'ny komity mpiangonana zany mbola any amin'ny 3e plan, 4e plan. Andeha hamonjy fivoriam-betsy aloha zany mbola any amin'ny 4e plan. Ny principale tâche ny pasteur dia mamahana ny ondry ary miandro ny ondry. Tsy normal zany raha misy mpiandron'Andriamanitra izay mavita mitety vohitra sy tanàna amin'ny resaka fivoriana ary havanana amin'ny famonjena an'ity karazana fivoriana ity, nefa ny latsaka ny famahanana sy ny fiandrasana ny ondry. Ka tsy zany milaza zany fa Jesosy nanontany an'i Petera hoe Simona Petera zanako zany, motiava ianao? De namaly Petera hoe ianao mahalala fa tianao. Inona ny valiny? Fahano ary ny ondriko io, andraso ary ny ondriko. Hitanareo fa averan'i Jesosy lay izy. Noho zany dia tsy ampy fotsiny ny mampianatra, zava-dehibe ny mampianatra. Izay no ataontsika eto amin'ny pejy ohatra. Fa adino matetika ilay miandry ny ondry amin'inona? Miandry ny ondry manoloana ireo biby dia izay mihaza ny ain'ny ondry. Io le mahatonga antsika manao hoe ny eto amin'ny berger zany dia anankiroa koa ny asantsika, mampianatra ary manao ny atao hoe apologie, zany hoe miaro ny fampianarana marina mba tsy ho rembon'ny bibidia ny ondry. Izay no anitsiko ny hevitry ny olona sasany, tokony hivavaka fotsiny nareo rehefa misy olona miteniteny foana na misy olona manao le zavatra andresantsika tamin'ny herinandro reny. Tsy tokony ianareo mihitsy no hanenjika ny samy mpanompon'Andriamanitra. Mivavaha fotsiny ho azy dia non, tsy mety zany. Mamahana ary miandry, ary le miandry contre les loups. Noho zany mialatsiny fa natao hanenjika ny loup ny berger. Fa tsy hoe iny ane le amboadia de ndry kepokepohany tsara daholo le ondry dia vavaka eto dia maty le ondry.
miatsiny fa mandeha amin'ny sentimentsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany noho zany dia ireo zany no andraikitry ny mpitandrina na ny pasteur na ny mpiandry ondrin'andriamanitra noho zany rehefa miresaka tsy zany hoe miandry par rapport n'ireo bibidia amboadia zafady de satria misy tafiditra ao amin'ilay enclos ny fiandrasana ondry na la bergerie o zany teny vazaha lay lo io le hoe amboadia mitafy ody zanak'ondry be debe no diso fandrain'iny teny jesosy iny le amboadia mitafy ody zanak'ondry dia olona tena fahavalony ondry fa manao fitafin'ny zanak'ondry mba hafany mikepoka azy ao amin'ny misy azy io no asan'ny mpiandrondry ny détecte an'io ny satria izy tsy hitanao amin'ny voalohany ohatra hoe tanareo le mampiditra le ondry iny zany le mpiandrondry amin'ny ao Israel dia tafatsiropaka any anatin'ilay valabe ny lo ka raha tsy mitandrina ny mpiandry ny ondry de laniny ao daholo ny ondry iny lay anisany andrasany fa tsy faly fotsiny hoe fanana de avela ao ka rehefa tafiditra ao anatin'ilay vala zany le ondry dia mila andrasana izy ka eto mipetraka le fantaniny laza hoe atraiza ny limite misy fetrany ve ny teny zay aloky ny vavan'ny mpitandrina na ny pasteur na ny berger raha miaingy avy amin'io famaritana hoe berger io zany hoe mpiandrondry dia tsy misy fetrany dans le sens hoe natao hiandry ny ondry izy fa saingy lay fiandrasan'ondry de tsy amin'ny alalan'ny fahefana manararoatra fahefana na main de fer fa amin'ny alalan'ny fahefana filazantsara ihany zany hoe ny afantarana hoe mandeha tsara ny asa fiandrasan'ondry dia voazona ny fampianarana ny ondry fa symptôme hoe marary ny fiangonana rehefa mampiasa fahefam-piangonana atsika ohatra ho anareo zay makany amin'ny secte ho anareo zay makany amin'ny fiangonana zandriny zay moa fitentsika any am'zokiny fanao aneo ho anareo zay mandeha tseroa de miongana tsompandray fanasanto rehefa isika mpitondra fiangonana no mampiasa an'izany langage zany de izany no symptôme fa marary ny fiangonatsika satria tsy voafahana ny ondry fa rehefa voafahana tsara ny ondry manana kapasité izy ayanavaka ny fampianarana salama sy ny fampianarana marary noho izany ny fahefan'ny berger na ny fahefan'ny pasteur le saketra de tsy fahefana mpiangonana fa fahefana atolotry ny filazantsara zany hoe le zany hoe za zao raha mampianatra amin'ny olona dia iny filazantsara zay ny ampitaiko iny no autorité am'le olona fa tsy za azotsika le izy donc tsy za no misandoka fahefana am'le ondry hoe zay teniko no aranareo non lay zavatra zay nampianarina azy no balise miaro azy le zavatra nampianarina azy no manondro lalana ao azy ka na de tsy eo tsony ary tsy eo itsony dia ampy ho azy ahafahany fidy ny lalana zay tokony ho alehany zay zany zavatra anankiray donc symptôme na aretina ra-panahy amin'ny fiangonana ny fampiasana sandry ny fampiasana raha matahora ho an'ny olona mba tsy handeha etsero ilay hoe mamahana dia inona ny fikendrena am'le mamahana ny fikendrena am'le mamahana dia fampiorena-pinona na atao hoe édification dia misy verset tia adika koa alefa any amintsika Efesianina 4:13 à 14 Efesianina 4 13 à 14 safady alefako mivatana eto izy io édification no tanjona Efesianina 4:13 à 14 asa raha vakindry Efesianina 4:13-14 amin'ny anaran'i Jesosy mandrapahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana
sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehiben'ny fahafianao Kristy raha tsy ho zaza intsony sika ka ilangilana sy ampitambolambolenina rivotra ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendrehany tanteraka ny hevitra ny famitahana. Ela tsy fa somary tsy mahita kely. Merci beaucoup chérie. Averiko le izy hoe surtout les parties hoe mba tsy ho zaza intsony tsika ka ho ailangilana sy ampitambolomboleny tanareo le ohatra zao zany fampianarana samihafa amin'ny saim-petsy ataon'ny olona fa ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahendrena. Io zany ny mission an'ny mpitandrina ranomarina ahatonga anareo ho lehilahy lehibe sy ho vehivavy lehibe amin'ny finoana. Important be zay point zay tsy ankin-doha aminay mpitandrina. Donc raha misy fiangonana tsy mitaiza ny olony ho lehilahy lehibe ho mature manana maturité spirituelle ka haleo tena ara-panahy dia tsy mety zany. Ary tsorona amintsika fa io no olana zany ny tena objectif ny mpitandrina dia ny ahatonga anao indépendant spirituel mahatratra ny ohatra ny alehiben'ny Kristy ary tsy mila anay intsony. Averiko ny tena mission accompli ny mpitandrina dia nahavita ny nampianatra sy ny taiza anareo ka tsy mila anay intsony. Naveriko indroa tsy mila anay intsony. Or indraindray raha nijery commentaire ny olona tamin'ilay débat nataontsika iny dia hoe tena ilaina ny pasteur tsia ny tsy normal zany raha ohatra ka mbola mila anay ny olona raha ohatra ka mbola mitady anay dia mbola misy mission tsy vita ao zany. Fa ny mission accompli dia mahatonga le olona tsy mila intermédiaire, tsy mila mpanelanelana, tsy mila anay intsony fa zay zany ohatra karazana nanondro lalana fotsiny dia kopakelatra izy ary elatra dia lasa amin'ny tenany samy rery. Donc zany eo lay fahefana amin'izay fotoana zay le fahefana dia le filazantsara no manana fahefana aminy fa tsy izahay mpitandrina. Ny problema betsaka amin'ny pasteur namana mialatsiny fa basy aty fitiavany ity dia betsaka no tsy avelany aleo tena ara-panahy nareo satria nahoana mahafinaritra azy mahita anareo manodidina azy dia amin'izay nareo manompo azy. Io no aretina c'est humain. Ahoana re zany tsy resaka hoe mpanota fa toetrana olombelona hoe mahafinaritra atsika ny kivorivory manodidinanao le olona dia manompo anao zany. Or zay nefa tsy mety satria lasa zaza ara-panahy foana le kristianina fa tsy mety mitombo. Za zao mahita olona 30 taona na FJKM azy misy osamdre za tena FJKM 30 taona ny tena za tena luterane no za sasany za tena katolika. Ok, bravo 5-5 kanefa ny tsy mievolue mihitsy ianao ara-panahy fa mbola ianao le 30 taona lasa ihany no amin'izao fotoana zao. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Échec zany lay fanabeazana fa tsy accompli amin'ny tokony ho izy. Zay zany ny zavatra tiako ny apetraka misy ka noho zany ny zavatra atahorana dia misy mpitandrina tsy vitsy fa maro izay manao fananina mihitsy mba hahatonga anareo anatin'ny tsy fahalalana tsy hatondro anareo ny marina amin'izay manana mainmise aminareo izy. Io mitovy amin'le zava-misy any Madagasikara eny. Hitanareo ny Madagasikara eny projet reny. Hitanareo inona moa ny projet mandeha be ao Madagasikara ohatra hoe projet na ONG dia hoe ny projet rehetrarehetra dia hoe ahatonga ny fahaleovantena ara-tsakafo, ahatonga ny fanabeazana Madagasikara andeha tsara. Fa dinionareo ireny projet reny raha ny tokony ho izy rehefa tonga amin'ny fataterahanyilay fikasana amin'ilay projet dia tokony tsy misy intsony le ONG satria naleo tena ara-tsakafo le vahoaka, satria afaka ny aretina ny sida, satria mianatra tsekoly ny mpianatra. Fa matoa le projet mbola be dia be dikan'izay tsy natao le zavatra. Ary fanamina mihitsy ara lalaovina le projet mba hahatonga le olona mitondra le projet ho velominy projet. Dia mitovy tsisy valaka amin'izay koa amiko ny fiangonana. Eto zany dia laza zavatra mety hisoky atsika. Normalement ny fiangonana
à un moment donné doit disparaître rehefa tonga amin'ny atao hoe famatorana ara-panahy ny mpiambina disparaître resaky hoe tsy hoe kory rava tanteraka fa le hoe tena tokony misefase zany ianao zany hoe rehefa mahafantatra an Jesosy le olona izay no tanjona ny any exemple raisiko ho anahy mihitsiny dia ny tantaran'ny Jaona mpanao batisa. Jaona mpanao batisa nirahana hanondro ny lalana hoe ataovy mahitsy ny lalakalehany homano de rehefa tonga Jesosy inona ny zavatra nitranga le vahoaka be debe nanaraka ny Jaona transfereny tany amin'izy tany amin' Jesosy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra fotona nakandolo ny olona hatramin'ny mpianatra Jaona mpanao batisa de lazainy hoe vitany mission ko ry zalahy mandeha nareo manaraka Jesosy oubliez moi du jour au lendemain tena olona azo isaina mirasatanina sisa ny olona nanodidina Jaona mpanao batisa de raha ny fijeritsika olombelona de hoe tsy nahavoara Jaona mpanao batisa fa olona telo sy efatra sisa ny miaraka aminy fa le vahoaka be debe nyrohitra nanaraka an Jesosy au contraire zany ny olona natao hoe mission accomplie de fanontaniana apetrako amintsika mpitandrina mopere presbytere évêque monseigneur iza no saho tonga am'izany tanjony Jaona mpanao batisa zany hoe tsy manaraka anao tsony ny olona fa manaraka an Jesosy c'est une réussite donc c'est tsy maharidrefy mihitsy ny hoe za manana mpiangona 30 000 mpiangona sy ny hoe ranona manana mpiangona eo amin'ny 10 fotsiny au contraire izay zany ihany ny filamatra hoe Jaona mpanao batisa de rehefa vita ny mission dia fantatsika fa nitapahandoha ary izy zay le zavatra nisy ka ho an'ny tsy hoe kory zay ny visionnay ato amin'ity pejy ity sy le hoe RGL matetika moa RGL mazatsika fa le RGL voatsinapy zany hoe misy tapany faharoa le izy le projet voatsinapy io zany ny mission le projet voatsinapy de misy fanoharana ataon Jesosy hoe ny fanjakan'Andriamanitra de tahaka ny voafafy de mitrebona de tonga hazo lehibe dia mialoka eo ny vorona mialoka fa tsy mipetraka hitanareo le ny vorona rehefa tonga ny hiver de misimigre mandeha mifindra tany satria tsy mazaka le atsika izy dia ohatra ny vorona avy ety Europa zao misimigre any Afrika de mipetraka eo izy pendant l'hiver vita ny hiver de lasa ndray izy miverina any izay ny rôle anay voatsinapy tsy anangona olona ho anay fa hatonga n'le olona ialoka vetivety manodidina anay raha ohatra ka ilainy zany mba ho fahanana ho beazina ho tonga velomina ndray ataontsika hoe nisy ny tsipozipozy nisy naratra tamin'ny fiainana ny misy voadona tany amin'ny fiangonana ary ny akamaroany zany dolo ny ato amin'ny RGL olona blessé tany amin'ny fiangonana dia tsaboina de avy eo rehefa omena sakafom-panahy velona tsara izy matanjaka tsara izy de ho zay aminy hoe mandehana am'izay anao mandeha tsy mijano eto satria tsy ampy ny toerana avelao ny hafandray no haka ny toeranao izay ny rôle ny fiangonana amiko ny rôle ny mpitandrina azafady satria mifandraika amin'ny fiangonana moa le izy no zany ny mission ako dia mifarana rehefa mahafantatra ny Jesosy ny olona izay toriko ny tenatra mijanona hatreo ary possible ary zay ny rarina hoe io mety kopakelatra tsy anara-dia intsony tsy atao mampalahelo za firifiry ny na de mbola zandry olona ary tena faly mahita hoe zandry misy zoky ray aman-dreny aza fa nampianarina manana ministera maleo tena am'izao fotoana zao tsy ato amin'ny RGL ntsony izy tsy ato amin'ny voatsinapy intsony izy fa kopakelatra ary miroborobo be ary matanjaka lavitra noho zahay sur le plan nombre ny resahany tena fierténay zany fa tsy hoe zay ny ray aman-drenina raram-panahy za parrain spirituel nareo tokony aty aminay nareo tokony mandoa mpafolo-karena aty aminay satria zay parrain spirituel zany koa mantsy izy io hoe parrain spirituel de andoavana vola andoavana mpafolo-karena non ka zay zavatra zay ny problème manarak'izay ny amin'ny resaka fanaovana entretien pastoral eo amin'ny fanaovana entretien pastoral satria mety zay ngamba ty le namana lazany hoe ahoana atraizany ohatra hoe mandray olona nareo mandray dinika de rehefa mandray dinika am'le olona nareo dia atraizany no anekena ny teny zay lazainareo anatin'le dinidinika teny avy amin'Andriamanitra ve iny teny manana valeur ny tenin'Andriamanitra ve sa conseil fotsiny tsara be le fipetraka le fanontaniana ary
fantanao zany tokony ho apetraka eo aniva fitezana fiangonana fa matetika tsy sa mametraka an'izany amin'ny fiangonana de hovaliko le izy isika pastera satria fantatra fa misy pastera manaraka eto mety tsy ekenareo ralako sy anabaviko am jesosy mpiara-manompo ty fa anay manokany ty isika pastera mpitandrina berger tout ce que le titre zay titsika de zao tsy isika mpitandrina mihitsy no midikte zay tokony ho décision raisin'olona amin'ny fiainana mbola averiko tsy anjaranay mpitandrina sy ny pastera no midikte hoe ity no ataovy ity azo atao ity ajanony ity raiso tsy manana droit zany tsika ary mbola averiko tsy guide spirituel isika tsy goro isika fa mpampianatra aloha azava ny resaka mpampianatra zany hoe ao anatiny dinidinika zay fanaovantsika amin'ny olona satria le olona manontany miaviatsika dia tiako tsindrina tsara hoe eo zany a no hanazavana amin'ny olona ny karazana option mety hitranga ny danger mantsy ary eto mitodika amitsika mpino kristianina marina fa mandeha amin'ny fahatsorapona reo mizakazaka mitady zoky ara-panahy pastera evangelistra manontany ny avianay hoe ahoana no ataoko fa za mana problème ohatry zao indraindray isika ihany koa no mampivadika gaidy sy mampivadika biby anay pastera satria vous nous donnez trop de pouvoir apetraky nareo ambony piedestal zahay hanika alay-panahy zahay hanararoatra fahefana fotinareo le izy mialatsiny ah fa tsy mafombako no miteny oatra zany satria nareo zao raha mahita ny MP tonga ty aminay zany nareo a misy olona handray décision fiainana izy a de matahotra izy handray décision dia mitady olona par procuration izy hoe raha ohatra zany ka hoe misy décision de ka i pasteur Ergel ny teny hoe de ho ataoko izy de am'izay izy a raha sanatrika misy dégâts de zao tsy responsable fa Ergel ny teny hoe zao no ataovy tanareo tsy teo responsable ny olona ka aza apetraka ambony piedestal mihitsy za tsy miteny hoe vingavingao ny paster anareo mila manaja eo koa masy misy diso mba mila manaja ny fanajana tompoko hafa ary ny fanajana zany a tsy mila maha-kristianina fa ny olona rehetra mila ajaina ray aman-dreny fotsy volo amin'ny tany de mila ajaina na de tsy paster ary izy fa ny resaka hoe décision de tsy tokony zahay no miteny aminareo zay tokony ho arahanareo fa ny anjaranay de ity manao ny atao hoe accompagnement pastoral efa nanao an'izany tsika iverena amin'ny page tsy andany fotoana am'izany tsony a ina le accompagnement pastoral ratsorina sofina miaino anareo ilaina le présence ny olona zany hoe oreille attentive ary ao anatin'izany de mila mahay miaino ilay olona zay manana problème misy sansiny maro le mahay miaino manana capacité mahay mamantatra hoe inona non-dit ao ambadiky zany lazainy zany indray mantsy nareo reo a fetsifetsy nareo kristianinareo tonga ty aminay nareo a mitady allié satria nareo miady amin'ny olona na miady amin'ny vadinareo na miady am'ray aman-drenareo na miady am'ray taponareo de mitady olona nareo ataonareo avocat hanome rarina anareo amin'ny adinareo amin'ny olona jesosy a tratran'izany fandrika zany ndray mandeha de aonana maliny jesosy azy inona kiny idirako nisy miteny tamy jesosy ndray mandeha hoe teneno rahalahiko hizara lovaniko aonana valiny jesosy azy izaho izy no hiditra am'izany zany hoe tadiavin'ny olona zany dia mitady olona hiandany aminy amin'ny problème tsy placentsika pasteur zany tsy plasitsika zany fa ny plasitsika de miaccompagner zany hoe mila mahay manavaka tsara ny zavatra rehetra lazainy ao aveo a tsapanao ina fahorin'le olona dia ny rôle anay ama mpampianatra tsy mpaminany zay tsy plazanoavy zay tsy guide zay za manokana aloha za je suis pas un guide spirituel je suis pas un modèle à suivre je suis pas un guide je suis qu'un enseignant samy hafa zany ina ny asako mampatsiaro ny tenin'ny soratra masina le tenin'ny soratra masina de zao hoe raha zany zavatra lazainao zany après fotoana lava ny anjarako zany de miexposé amin'olo reto dao ny karazana tranga mety isy eo reto dao ny option anjaranao misafidy inona ny option raisinao fa raha ity lalana ty nao rahanao de zao ny zavatra hitranga ao raha ity de zao ny zavatra hitranga ao fa ny décision finale dia anjaranareo ihany
tsy mahazo mi-influencer le olona mihitsy ianao hoe raha za ianao amin'ny toeranao a de tianao ataovy tsy anjaranay zany fa izay zany mamalely fanontaniany laza hoe tsy manana fahefana mihitsy zay na singam-bolo ray aza ny hiten'ny olona sy de satria ny problème asy de zao raha vao zay ny type de relation tsika de eritrereto hoe isaky mana problème nareo de iantso anay amy telefona vao mana problème nareo de andefa message sur WhatsApp vao mana problème nareo de mandefa message sur MP supposons tsoato toi jesosy ny tompony ho avy izy amy malala hoe mety tsisy tsony PDRGL raha-pitso on sait jamais raha ohatra hoe aso mety efa n'imaginer an'zany hoe nareo mety fahity tapaka Mark Zuckerberg supposons katona ny page ny Facebook tsisy tsony ny page RGL nareo nefa mizatra hoe vao mana problème de anoratra any amin'ny RGL résultat échec zany ny mission nay teto échec fa ny tokony ho izy de hoe tokony memiena ny olona manontany ny avianay ny amin'ny fiainany fa efa mahatatra ny ohatra ny alehibe ny fafenoan'ny Kristy izy c'est vrai hoe tsy tonga de ho tonga vetivety am'zany ilaina foana ny conseil fa zay zany karazana tsetsatsiaritra zay tiako apetraka fotsiny zay ngamba ny amin'ny fantany fa mbola be ny azo lazaina fa feratsika ihany ny fotoana zay ny amin'ny fantaniana voalohany izy misy fantaniana anankitelo mipetraka fa le fantaniana voalohany angamba aloha no resina avy amin'ny Ralpha Ravohitrarivo ny zavatra takian'Andriamanitra ankoatra ny tety folo ve a to tsy hitako tsy azoko ny fandraisana amin'io ve io ngamba ny alatsiny any Ralpha fa tsy mifandraika ny fantanitsika sujet-tsika de tsy amaly an'izay fa misy fampianarana ny amin'ny dity folo efa nataotsika any a de mba ivereny kely mialatsy indrindra zay mifandraika am'le thème-tsika ihany aloha fantaniana faharoa aiza izy teo hatraiza ozy izy ny fetra amin'ny filana ny pasteur zany fetra filana pasteur le lahy teo le ny tena le hoe tsy tokony ankindro amin'ny pasteur tokony aloha tena ka zay le izy ny atao hoe tsy tena hoe misy limite ny limite de zao hoe rehefa tonga amin'ny atao hoe maturité spirituelle le hoe zany hoe efa omena azy daholo ny outil rehetrarehetra de izy tenany am'izay no afaka mitrandraka le soratra masina tsy mila pasteur ny atongavana am'izay tanjona zay nefa ny a tsy manao ary zato ampandrindra zay ny antony nahatonga atsika atao amin'ny RGL mbola apetraka sy ny voatsinapy nanangana ny atao hoe sekoly biblika voatsinapy mikendrena tamin'io de hoe mila vulgarisena amin'ny olona rehetra ny teolojia fa tsy amin'ny mpianatra pasteur ihany io aloha zany dia anisany tsy dia manahirana amin'ny fiangonana zokiny napetraka ho an'ny élite ho an'ny pasteur ho an'ny diakona ho an'ny mpitory-teny marina fa misy ny sefalina misy ny sefatela ho an'ny mpitory-teny fa zany hoe mbola ho an'ny olona mpitory-teny fa misy olona tsy te hitory-teny izy fa te halala de tokony ho démocratisena amin'ny olona rehetra ny teolojia ka raha misy olona se voué ho lasa mpitandrina hafa ny azy ny lalana izorany ny formation mena de mila mandalo toera-pamonana izy fa misy olona efa miasa izy efa manana ny asany izy fa passion an'lay teolojia fa tsoina ve ny hanomezana fahalalana teolojika niveau universitaire azy amiko eo no lesoko fona raha iteny an'ity tsy omena an'le olon-tsotra le fahalalana teolojia satria de atahoran'zalahy fa mitovy larana amin'ny paster izy io zany mila kasena io tabo io amiko de mila fotoana zao mila démocratiser lazaina hoe mila miady amin'ny secte ny fiadina amin'ny secte tompoko de tsy ny fivazavazanao eny ambony polipitra tsy ny fanaovanao raha matahora hoe aongana tsy ho mpandray fanasany tompo ianao tsy ny fampitahorana ny olona hoe zay ianao de tsy ho alevina tsy mahazo raharaha rehetra atao am-piangonana raha tsy efikasy zany fa raha te hiady amin'ny secte entre guillemets na ny fampianaran-diso ampianaro ny olona tsy dia ampianaro ome ho azy le fahalalana zay anananao pastera koa fa aza fihinana ho anao rery tonga am'izay tanjona zay nao a tsy mila nay tsiny nareo zay ngamba ny azoko ambalina azy fantaniana fahatelo izaka mpaminany
Zany teny teo hoe ny pasteur tsy mpaminany tsy zao ny mpaminany raha ny famaritana ny testamenta taloha dia ny faminaniana dia ny fanany manambara ny Kristy ho avy, zay ny mpaminany. Zany hoe manondro an'ny Kristy, zay na tonga de Jesosy teny hoe raha misy natera-behivavy tsy misy lehibe mihoatra no Jaona mpanao batisa. Jaona mpanao batisa no lehibe indrindra amin'ny mpaminany rehetra satria Jaona no manondro vatany io le Jesosy nandrasantsika rehetra. Dikan'izay zany ny faminaniana dia ny manondro an'i Jesosy. Tsy mpilaza zavatra amin'ny ho avy. Ino masina novana izy hoe isy bomba epoka, isy orofo tany, tsy mpaminany zany. Afaka manao an'izany ny médium, afaka manao an'izany ny mpanandro, afaka manao an'izany. Misy olona manana don an'izany amin'ny lafiny resaka faminina vinanana ho avy, tsy mpaminaniana zany. Donc raha resina par définition zany dia azo hoe mpaminany ihany, manana fonction na mpaminany ihany pasteur dans le sens hoe mpitondra ny afatr'Andriamanitra, zany hoe mampianatra ny ten'Andriamanitra. Fa tsy le mpaminany amin'ny eritreretintsika. Tsy misy to zany le mpaminany hoe ilaza ny zavatra io fa be dia be ny fanahy mamitaka sy fanahy sandoka zay milaza hoe milaza ny ho avy sy ny sisa. Zay angamba ny amin'ny levantany faharoamizay arana salama pasteur, misy sujet iray mba tiako anontanianao pasteur momba ny prière en langue izay misy milaza fa fomba ny secte nefa misy milaza koa fa ny fanahy mihitsy no mivavaka ho amin'ny fomba tsy takatry ny saina ka toa azo lazaina hoe mampiakatra level amin'ny fandraisana an'Andriamanitra sy ny puissance mivavaka. Mialatsiny aloha azafady oui alohana malelala izy dia raha tsy diso za misy fanampiny kely raha tsy diso za dia misy mitena fitenim-pirenena samihafa koa amin'ny asan'ny apôstôly le hoe parler en langue samihafa ve le prière en langue sy le hoe parler en langue sy prier en langue. Bonne question. Mialatsiny aloha fa somary nitsika kely rehefa namaky an'ity fanontaniana ity hoe mampiakatra level hono, miakatra niveau ambony ara-panahy. Mahavarina kely le izy hoe misy hiérarchie, zay le hiérarchie de sainteté ve zany, tsy misy ny atao hoe hiérarchie de sainteté. Eo masiny manahirana fomba fitentsika hoe zahay kristianina tsotra, ianareo pasteur lodompisorona, tsy misy zany kristianina tsotra zany. Isika no mametraka catégorisation hoe reto ambony kokoa ara-panahy, reto ambany, tsisy an'izany. Ity tsika no mametraka olona anaty kazy. Ary ny tena marina dia misy olona koa mametraka ny tenany ho ambony noho ny hafa ara-panahy, tsy marina izany. Ka ny zavatra mahavariana amin'ity resaka ty ary nirelativenao ianao le nametraka le fanontaniana atao fanontanianao mihitsy la izy ny hoe high level spirituel ny olona manao prière en langue araka le teniny anitra teo dia hoe hafa ny parler en langue ny teny tsy fantatra sy ny prier en langue mivavaka amin'ny teny tsy fantatra. Samihafa ireo araka ny teny misoratra masina. Fa alohan'ny hidirako amin'izay aloha dia zao hoe ahoana moa no lazantsika hoe high level ny olona prier en langue. Ny mifanohitra amin'izay azy zay mahavarina amin'ny olona mamaky soratra masina hoe ny tenen'ny Paoly amin'ny Korinthiana voalohany toko 7 iny zavatra teneninao iny le prier en langue 1 Corinthiens 14 dia zao no voalazan'ny Paoly eo hoe c'est le plus petit des charismes. Io no fanomezam-pahasoavana farany zandriny indrindra. Maheno tsara daholo ny prier en langue no fanomezam-pahasoavana ambany indrindra raha ohatra ka asiana kilasiny zany. Or vadika ny zavatra lasa io ndray no mahazo larana voalohany dia hoe raha tsy manao prière en langue zany dia tsy high level ara-panahy. Mahavariana lay famadiantsika le zavatra. Mifanipaka amin'izay zany. Zao ho Saint Augustin manazava n'io prière en langue io. Azavaiko tsara tsy miteny hoe parler en langue fa prière en langue. Ny prière en langue izy le mivavaka dia amin'ny teny latiny izy jubilation na jubilation. Ianareo zany mijubile zany ohatrany hoe olona en extase tena hoe mijubile faly. Nisy fotoana misoratra masina Jesosy miteny hoe ary Jesosy dia ravoravo tamin'ny fanahy masina. Io le jubilé dans l'esprit. Ahoana zany? Mila mijery kely tsika amin'ny testamenta taloha ny fanao ny mpaminany tao amin'ny testamenta taloha. Ny mpaminany rehefa haminany misy aoko ho fantatsika
misy ny sekolony mpaminany tao amin'ny testamenta le sekoly eto zany entité na mpaminany de rehefa tonga ao zareo le mpaminany mpanjakana eo anivon'ny lapa-mpanjakana dia manao io le hoe manao hira zareo manao hira salamo psaume zay moa tonga ny Paoly apôstôly teny aoka atsika aza mafony fiarahantsika miangona ary mifananara amin'ny salamo sy ny tononkira herinareo iny texte iny de zay fanao zareo manao psalmodier mialatsiny amin'ny teny vahiny psalmodier mihira ta io salamo moa raha tena marina iraina fa isika tsy mahay an'ilay misy fiangonana sasany mbola mahatahiry an'ilay salamo iraina misy sasasasany any haitsika firana fanampy fa reny ara efa tongoky feokira taty aorina fa raha miaino anao zany nanana CD zay fa very ny hebreo rehefa mamaky ny salamo de mihira psalmodier ny filazany zany de rehefa mihira n'iny zareo dia ao anatin'iny zareo ny jubilé am'izay dia tonga am'ilay prière en langue zareo zavatra sy événement nitranga zany io no lazain'ny Paoly amin'ny 1 Corinthiens 14 ka ny mpaminany tao amin'ny testamenta taloha rehefa mihira izy de tonga ny fanan'Andriamanitra mamangy azy eo ny mazava-dehibe ny hira mamangy azy dia mahatonga azy ohatran'ny hoe karazana en transe raha zay ny filaza azy oviana zany no nitranga précisément raha tsoratra antsika tsy manao zavatra maneditsidina tadidinareo tamin'ny fotoana zay nanosorana any Saoly ho mpanjaka i Saoly tamin'ny voalohany le sitrisitrika le hoe tsy teo hita zany satria Saoly timida be dia rehefa nangataka mpanjaka ny zanak'Israely de indro ny fanena tamin'ny mpaminany vitsivitsy mihirahira io le lazaina hoe psalmodier vakio ny bokin'ny Samuel mihirahira reo mpaminany de rehefa ny fanena tamin'ny Saoly de ny tsindriny fanahy ny mpaminany de nanendry any Saoly ho mpanjaka izay lay prière en langue mazava tsara dia notokanana ho mpitandrina ho mpanjaka i Saoly tao amin'ny testamenta taloha zany io le lazaina hoe glossolalie Korinthiana voalohany 14 io tsy parler en langue le parler en langue dia xénosoli xéno avy amin'ny terme hoe xéno étranger soli la langue fa xéno manao teny pirenena samihafa fa ny glossolalie c'est jubilé en esprit io misy fondement testamenta taloha fa tsy voataty amin'ny testamenta be debe mieritreritra tamin'ny testamenta vaovao tamin'ny latsany pentekosta non tamin'ny pentekosta dia ilay xénosoli fa taty amin'ny testamenta taloha lay glossolalie efa misy fa nolovain'ny fiangonana fotsiny taty aorina no zany dia mila recadrena kely zany le pratika mba tsy isinny atao hoe dérive ao anatin'izy ho ahy manokana za zao ho anareo zay malala de za issu des églises historiques zany hoe formation lutheranina matetika ny lutheranina dia mandany io glossolalie io za dia manaiky an'io mino an'io resaka glossolalie io fa saingy zao mila balizena tsara za mbola tsy nanao an'izany glossolalie zany aloha hatreto ary tsy maniry an'izany tsy tanjon'io zany mavarina le olona manao an'io tanjony rovinare mba hanao glossolalie rovinare mba hanao prière en langue c'est pas un objectif satria io no zandry indrindra amin'ny don spirituel 1 Corinthiens 14 no zany misy zavatra mila recadrena kely azadiny tompoko fa ny fanahy masina izay miasa amin'ny olona amin'ireny olona ny fanahy masina dia discret tsy misy fanahy masina moeraoera zany eto a zany zay olona milaza fa miteny tsy fantatra izy na manao prière en langue izy ka miantso mpanao gazety ao na manao an'izany eto amin'ny Facebook na miakatra podium ao eto daholo mararinareo fa hiteny tsy fantatra i pasteur ranony de miala tsiny fa tsy izy izy zay satria ny fahanan'Andriamanitra dia fanahy discret ka c'est une question entre moi et Dieu tonga ny fotoana zay hanaovako prière en langue de tsy misy olona manatrika eo fa zasy Jesosy no miresaka zay no izy zasy Andriamanitra miresaka ao amin'ny efitrano mangingina tsy misy spectre
tsy misy spectateur, tsy misy caméra, tsy misy live ohatran'izao ataontsika zao hoe imaginera hoe anao live fa viteny tsy fantatra zao tongava daholo nareo tonga de mameno lakolosy hoe tsy fanan'Andriamanitra zany. Ny fanan'Andriamanitra toko dia discret fa tsy oeraoera amina zao satria io tsy natao ho an'ny olona rehetra, tsy natao ho an'ny olona mpanatrika fa natao ho anao. Zany hoe ianao sy Andriamanitra no miresaka ka tsy idiran'izaniza izany, tsisy tierce personne miditra ao anatin'izany. Zay glossolalie io no tiako mba hazava tsara amintsika. Ny forme extrême nio glossolalie io zany hoe zaho miresaka amin'Andriamanitra na miresaka amin'ny fanan'Andriamanitra dia ao amin'ny Romanina toko 8:4 ka hatramin'ny 7:20 zay tsy hovakiko izy fa lava be ny fotoana. De zao valazany eo hoe ary ny fanahin'Andriamanitra dia hivavaka ao atsika amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Amin'ny teny malagasy izy tsy mazava tsara fa raha ny tena izy de amin'ny fitarainana tsy voateniny teny zay le tsy azo tononona, tsy hoe tsy azo tonona rehetra, tsy azo tonona zay inexprimable amin'ny teny frantsay izy avec des soupirs ou des gémissements. Gémir zay le hoe les prières c'est un soupir, tsy voalaza ny teny na profondeur ka ny teny aza tsy mahalaza azy. Io lay glossolalie midépasser ny mot ka zay mahatonga azy tena miteny amin'ny fiteny tsy mbola misy, ça dépasse les mots. Nanadiady kely aho rehefa nanomana ty fampianara ty namaly fantany ty nijery aviana expert atao hoe Renan amin'ny resaka glossolalie dia selon an'ity expert tsy zany no miteny fa ny expert ary hitako mitombona ny heviny tena spécialiste anankiray de zao hoe ny glossolalie ozy izy dia tena accès direct amin'Andriamanitra, tsy misy idiran'izaniza. De zao voalazany eo hoe l'esprit de Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Il offre à quiconque entre en contact avec Dieu de façon intense, immédiate, ary ity important, intérieure fa tsy extérieure. Adikako ho anareo tia dia mba jerevonareo. Misy tiako atongavana matsy am'izay ireto le olona le milaza azy manao ana parler en langue en public, tsy d'accord amin'ireny mihitsy aho satria resak'Andriamanitra aminao ao amin'ny mangingina tsy misy idiran'ny rakoto sy idiran'ny rabe fa ianao sy Andriamanitra no miresaka ao. Averiko la glossolalie permettrait à ce titre un accès direct au divin. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Il offre à quiconque entre en contact avec lui de façon intense, immédiate, ary ity ny tena important, intérieure. Ato zany. Izay mahatonga ny hoe à un moment donné ianao rehefa zany zany tena conseil meko anareo rehefa tsy misy fotoana masika hoe tena tsy mahavavaka tsony pastera fa tena reraka ara-panahy, eo ny expérimenté avy an'le glossolalie. Le glossolalie zany tsy le aminareo blis tsy zay fa le glossolalie dia le soupir avy aty mihitsy avoy intérieurement dia avelao ny fanahy masina hitraduire an'iny amin'ny fiteniny miakatra any amin'Andriamanitra. Izay tena important be zay zavatra zay dia afahana manana an'le hoe immédiate amin'io zavatra io zany de zao ozy izy Renan hoe démocratisena ho an'ny olona rehetra io, lasa natao ho an'ny olona rehetra zany fa tsy ho an'ny atokon'olona. Eo ny tsy anekeko an'le hoe zay high level ara-panahy ihany no tonga am'izany. Za tsy d'accord am'izany satria misy fréariany zany natao hoe orgueil spirituel hoe za efa niteny tsy fantatra satria za efa manana niveau spirituel ambony be, tonga de diso be. Tena afahan'Andriamanitra mise révéler amin'ny olona farany ambany fa tsy hoe no ianao ambony be ara-panahy dia nomena cadeau ianao, tsia. Andriamanitra no mamangy anao miresaka aminao
ao amin'ny mangingina dia manana fanetretena. Za zany de miteny hoe ho anareo zay manana ny fanomezam-pahasoavana io ka iresahan'Andriamanitra amin'ny fiteny tsy fantatra de akombony ny vava. Anareo sy Jesosy io de miresaha amin'ny manginginao fa natao anao, tsy natao an'ny olona rehetra. Aza fangaro am'le xénosolalie, le hoe manao fiteny pirenena samihafa, iny no natao an'ny olona iny, hoe misy mandika de misy afatra ho an'ny fiangonana. Fa ity dia entre anao sy Jesosy, ary zay nahatonga ny Paoly miteny hoe raha misy olona miteny ohatr'izany ao am-piangonana de aoka izy angina, satria tsy miedifie ny fiangonana fa miedifie ny tenany, de lasa mampanandra tena, lasa mampirehareha, lasa mampisongadina ny tena hoe zahay kosa aloha efa tena high level satria miresaka amin'ny vatan'Andriamanitra. Fa raha resahan'Andriamanitra amin'ny vatany ianao ary zany mino fa misy zany. Eto ndray tsy tovizako hevitra am'ireo rahalahiko ao amin'ny fiangonana zokiny hoe tsy misy zany, tena misy zany hoe Andriamanitra miresaka amin'ny vatana amin'ny olona, fa tsy mila miteny amin'izan'izy ianao fa tazomo anao mangina. Fa à partir du moment ianao manomboka mizana zany amin'ny olona, manomboka be resaka any aman'olona, manomboka jejojejo ara-panahy, miteny hoe za raha olona iresahan Jesosy, za raha olona teneny Jesosy an'izao tamin'ny alina, za raha olona ny vangina ny fanahy masina, de tonga de tafiditra aminao ny fanahy mamitaka, satria tsy natao hivoaka io fa natao ho anao. Afatro zay, ary matoa miteny an'izany de misy dikany, tsy lazavatra petsaka aminareo, misy dikany ka tsy resaka niveau spirituel izy mpanompon'Andriamanitra isan'izay nanoratra taty amiko, fa manambara hoe Andriamanitra mamangy anao. Ka rehefa Andriamanitra mamangy anao de ça ne concerne personne que toi. Dia tonga amin'ilay teny Jesosy hoe aoka angina, tsy hiteny zavatra betsaka isika. Zay zany ilay izy. De misy explication anankiray koa zay ataon'ny Renan de hoe miezaka izy any tena nanazava de façon scientifique ary mba ho azotsika tsara de ozy izy hoe archéologique. Tiako be le fanazavana. Raha tsy mety aminareo de averenao amiko fa za aloha tena nandray izy hoe ve zay le izy, zany hoe efa azoko tao anaty any fa tsy haiko nanazava azy, fa izao le izy. Rehefa enonao izy reny olona manao prière en langue reny, tsy le hoe miteny tsy fantatra ho averiko indray avao tsara, fa le miresaka amin'Andriamanitra amin'ny teny tsy fantatra, dia ohatran'ny bégayer izy. Ohatran'ny hoe tantarao bégayer miraikitra, ohatran'ny olona le mianatra amin'ny teny. Voilà, zay misy le teny Renan, ohatran'ny hoe olona mianatra amin'ny teny. Zay daholo zany dénominateur commun izy rehetra, dia ohatran'ny zaza vao miana amin'ny teny. Rehefa namaky an'io fanazavany Renan io de tena resy lavitra, satria ozy ny soratra masina, misaotra anao aray fa nafenao tamin'ny mana-tsaina sy ny olon-kendry ny zava-miafy ny fanjakana fa naseanao tamin'ny zaza madinika. Zany hoe Andriamanitra tena se révéler amin'ny olona farak'izay manetry tena, fa tsy olona high level. Voilà, tsy hoe mpanompon'Andriamanitra grava de hoe iresahan'Andriamanitra, zéro manatody zany. Fa Andriamanitra manambara tena amin'ny farany ambany, amin'izay le hoe ho avy ny andro ozy ny bokin'ny Joela dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, ny zanaka lahinareo aminany hanofo ary lay antotrareo ahita fahitana. Démocratisation de l'Esprit Saint amin'ny masse populaire any amin'ny couche farany ambany, fa tsy any amin'ny high level. Ka tsy agaga raha rapitso misy zazakely na 4 taona manao prière en langue eo alohako, nefa za tsy mananalizy, zay mihitsy ny fiasan'Andriamanitra. Fa ny dangereux amin'iny de hoe raha vo iny ianao zay mivangin'Andriamanitra ohatr'izany manomboka be resaka, matoa mivoaka eto ty fampianarana ty de za mino fa misy olona tian'Andriamanitra ho ahitsy eo, misy amintsika mety vangin'Andriamanitra ohatr'izany, dia manomboka masin'andro androany de akombony ny vava. Anao rery zay dia développer ho anao sy Jesosy ao amin'ny mangingina, satria mila zana toetra koa ny fanahy, satria indraindray mety misy fanahy mamitaka mitsropaka ao anatin'izy. Afatro zay raha ozy de raha miatsy maintsy avoakako, miatsy maintsy ataoko en public, za fa misy Andriamanitra.
manasa tanana zay satria mivadika orera iny rehefa avy eo tena mialatsiny any tena zany mivadika orera tsy hoe lasa tsy hoe farara fa idirany devoly de lasa zavatra tsy izy no lazainao. Okay, dia no zany araky ny hevitro raha mineno ny Renan io zany dia mampatsiaro no jereko ara teolojia zany le fanazavany Renan dia mampatsiaro ny teny eo amin'ny jaona toko voalohany ny amin'ilay hoe ny tamy voalohany ny teny le logos le verbe c'est pas le mot averiko le logos n'est pas un mot ni une langue mais un verbe averiko le logos n'est pas un mot zao tena hoe ab mot zao tany rano zany zany mot le logos plus que les mots ary le logos est plus que la parole zao tenentsika zao le logos c'est le verbe tamy voalohany teny ary ny teny tao ary ny teny de Andriamanitra dia Iaonao Jesosy ny tany sy ny lanitra ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona raha zany teny Jesosy zany levona zany ny teny pirenena possible ohatra hoe misy teny pirenena anjavona ohatra zao misy langue morte ny grec zao grec ancien nanjavona ny hébreu aza namoratana ny testamenta taloha manjavona langue morte zany donc tsy le langue no resana eto fa ilay tenin'Andriamanitra na le logos io tsy ho levona mihitsy le logos nefa raha vao miresaka motsika na langue teny pirenena de misy source-ny mot misy source-ny langue ny langue rehetrarehetra de miainga avy amin'ny atao hoe civilisation ohatra zao hoe ny teny de miainga avy amin'ny cuneiforme dia civilisation chaldéenne zany donc matoa mot na langue disparaître de satria lay civilisation niteraka an'ilay langue disparaître tsy logique fa ny logos de tsy miainga avy amina civilisation fa miainga avy amina zay le fanambarana avy any ambony izay anton'izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra izay milaza ao amin'ny Jérémie toko faraiky amin'ny telopolo andiny fahatelo amin'ny telopolo ka hatramin'ny faha efatra amin'ny telopolo asa lavaka indrindray nazoka aloha adikako vetivety ho an'ny namatsika de avy eo vakiny la zafady eo ary Jeremia toko raiky amin'ny telopolo andiny fahatelo amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy rehefa afaka zanandro Jehovah de ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosokatako ao am-pony ary izao no Andriamanina ary izy voholoko ary samy tsy hampianatra ny namana ary samy tsy hampianatra ny namana sy ny rahalahiny avy izy hoe mahalala ny Jehovah fa samy ahalala avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra ho Jehovah. Merci. Ary no maranantsika azy hoe rehefa afaka zany andro rano Jehovah dia ataoko ao an-tsainy lalako sady hosoratako ao am-pony ary zaho Andriamanina tsy mila mot na langue fa ny fo io lay tenin'Andriamanitra ao le tenin'Andriamanitra zany tsy le baiboly lay tenin'Andriamanitra tsy le soratra masina fa lay tenin'Andriamanitra le soratan'Andriamanitra ao am-potsika Jehovah no miteny an'izany Jeremia toko faraiky amin'ny telopolo ary mivokany eno tsara manamafy ny zavatra zaiko tao ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy ao zany hoe tsy isy hampianatra intsony tsy isy pastera tsy isy évêque tsy isy presbytera tsy misy évangéliste hampianatra azy fa mahafantatra azy satria za no nanoratra an'le ao am-pony io le lazainy ary hahalala avokoa izy rehetra hatramin'ino izy kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra io lay tenin'Andriamanitra tsy ho levona mihitsy ry havako ny teny aminareo ateto hanjavona ny fiangonana rapitso tsy manozona aho fa milaza zava-misy hanjavona ny baiboly raha fakapitso efa manomboka izy io efa niteny taminareo hovan'ny olona io hivadika zavatra hafa tsy accessible atsony lafo be hanjavona ny soratra hanjavona ny civilisation hanjavona ny teny fa ny teny voasoratra ao am-po dia maharitra mandrakizay ka raha fitiniko sy ampifandraisiko am'le fanontaniana voalohany zany le fanontaniana faharoa ity de ny hoe
ny mission napetrak'Andriamanitra aminay de hoe ahoana ny atonga ny tenin'Andriamanitra io ho voarakitra ao am-potsika ka na hisy baiboly rafakapitso na tsisy tsony baiboly rafakapitso na hisy fiangonana rapitso na tsisy tsony fiangonana rapitso dia hahalalahy izy rehetra hatrany amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra. Saotra tsy misy nametraka fanontaniana zany fa amin'ity fanontaniana faharoa ty fa za moa tsy sady mipetraka amin'ny toeram-piaina ihany koa dia za manana fanontaniana kely ilahy moa teo miresaka hoe raha misy tena misy zany hoe olona resahan Jesosy resahan'Andriamanitra zany ka raha misy zavatra resahana aminao dia tokony tazomina manao irery ihany. Je suis d'accord raha ohatra ka ho anazy le resahana fa supposons ndraikany hoe tsy ho anazy manokana le resahana aminao fa ohatrany hoe ampitondraina hafatra ianao hoe andahana manao an'izao amin'ny firenenao ohatra na amin'ny fanagafinao je sais pas zany hoe ho amin'ny olona maromaro zany ho amin'ny olona ivelan'ny tenany fa tsy ho anazy dia amin'izay fotoana izay dia mbola tokony angina ihany zany ny iraka no ataterahanao ianao lazaka eto zany tsika manaraka eto fa tsy milaza ianao hoe za narefeo le antony ny rahan'i Jesosy anao ohatra supposons za aloha tsy mbola misy an'izay iresahan'i Jesosy aho hoe zao no tenenina amin'ny malagasy teneniny gasy zao ampafantaro azy zao de tonga de le afatra ny teneniko tsy mila miteny hoe naminofy ahalina na mangany fanan'Andriamanitra tsy ilainy zany na nahitan'i Jesosy tsy ilainy zany iny le mampireare apetrao iny anao sy Jesosy iny fa tonga de le message inona le message mibebay ianareo fafakay fanjakana torio zay torio Jesosy torio le filazantsara fa aza mitory an'le paillette manodidina le filazantsara aza mitory an'ilay pitory averiko aza mitory an'ilay pitory zany hoe le pitory zany ianao hoe narefeo ariavana dia no zany de tsy maintsy iterem-panahy teny aminareo zana vao mianatsiny mety possible tokoa Andriamanitra nampiteny anao fa za vao maheno olona ohatrany de tonga de akomboko ny sofiko de iny any miala satria lasa manome valeur an'le olona fa tonga de le afatra no ambarao avy eo koa nefany anjaratsika mandray ny afatra no sedra an'le izy hoe avy amin'Andriamanitra satria tsy possible misy afatra ampitondran'olona anankiray zany ka mifanohitra amin'ny fampianaran'ny soratra masina amin'ny ankapobeny zay ny rôlonantsika eto amin'ny RGN mety isy olona indray milaza aminareo ny ran'Andriamanitra zaho toetra amin'ny soratra masina amin'ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra dia zay le izy fa eto zany todiako le hoe raha ohatra ka misy zany possible misy zany dia toromarika ny aho hoe esory ilay manodidina le afatra fa ny afatra avy hatrany no ambara fa amiko zany dia aona zany hoe cadeau men'Andriamanitra anao ny secret anao sy Jesosy iny tsy tokony ho fantatry niza mihitsy zay zavatra zay ana zay misy ny olona indraindray mieritreritra izy hoe karaha tsy tenenina ane le izy de lasa manjary tsy mandray ny olona non ny fanan'Andriamanitra no mandresy lahatra ny olona fa tsy zay zavatra zay satria ny problema lasa ianao no voarain'ny olona fa tsy le afatra tsony de eo le mampalahelo izy le afatra narin'ny olona any am-poubelle fa ianao no retin'ny olona mody zay le problema zay ny azy zany no mba afatra kely am'izay zavatra eka de misaotra tsika naharitra ny aino hatramin'ny farany misaotra anareo mianada mianaka nametraka ny fanontaniana satria hitako hoe fanontaniana ilain'ny olona rehetra zany fa dia makasitraka atsika rehetra misy fanontaniana kely amin'ny fanontaniana voalohany ty sao de tsara valena ihany satria efa nampitany ato raha miraly fa raha vohitra arivo sy nantenana ary atambatra angamba le izy tamin'ilay resaka mpaminany teo hoe tsisy mpaminany intsony de ny teo moa izy hoe efa tsy misy mpaminany intsony fa zany ozy izy amin'izao fotoana zao raha azoko tsara sy le hoe de ahoana zany ozy izy ny pasteur le teny ao amin'ny bokon'ny Joela hoe anaparanany justement tsy mila mpaminany intsony fa démocratiser le izy zay le teniko teo hoe phénomène pentecostal ny ainantsika amin'izao fotoana zao hoe Andriamanitra dia manambara tena amin'ny olona rehetra fa tsy hoe mbola mifidy olona anankiray izy ampitondran'ny afatra de avy eo zay vao ny olona rehetrarehetra mila mahalala amin'ny voalohany misy ilana an'izay ihany ohatra le mamakilay sahala tantaran'ny fifoazana eto Madagasikara de misy zany fa izao tsara marina amin'ireny ray aman-dreny ohatra nanorina ny fifoazana ireny dia
ny azy rehefa mitomba izy de le afatra Andriamanitra avy hatrany ny olona zay fa ireny olona reny eny nataontsika hoe mpamina tsy jamais tena sako ny tena zany rehetra neny lava ohatra Dadatora-Kotojandro ohatra Dada Solambo neny Ravilanjana reo olona reo tsy miteny mihitsy zay mpaminany reo olona reo de miteny hoe zay ozy izy de mitondra ny tenin'Andriamanitra fa ny olona no nanositra azy ho mpaminany eo mantsy ny problème hoa mbola veriko foana mahatonga an'le dérive sectaire de isika club de fan n'le mpitandrina na ilay mopera na ilay evangelista no manandratra an'le olona ho amin'ny toerana zay tsy tokony hisy azy dia tafiditra ny avonavim-panahy ny fizaozaona de lasa manao abus de notoriété le olona za tsy mitena abus d'autorité fa abus de notoriété le notoriété masy de laza de ampiasainy am'izay iny ahafahany manao abus de reny abus hitatsika etsero reny zay le fandrika zany hoe rehefa tena zoina zany mahatonga andrany tsy avy am'ilay mpanompon'Andriamanitra loatra ny akabeazany fa avy amitsika izay fosotra mahatonga izy lasa tsika ndray zany no manandratra azy de lasa vadika zavatra hafa izy zay eny ary zay ary fa de mirary soatsika rehetrarehetra mpanaraka ny pejy makasitraka ho anareo zay nanaraka ny fampianarana hatramin'ny farany androandry samita in'Andriamanitra daholo tompoko te mame fotoananareo amin'ilay minute izao ndraika sitrapo Jesosy mandrapeo na tompoko elo matompoko